Manoloana izay tranga izay moa dia nitondra faneho-kevitra avy hatrany eo anatrehan'ny fanesorana ny solombavambahoaka ataon'ny Mapara ny filohan'ny vondrona parlementaire Mapara 2 araka izany arahantsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny hevitry ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny tanàna Toliaravolo tao Andriamatoa Razatondraha rahantsika ary zay. Mazava ho azy fa mandraky androany zay mbola tsy nialan'ilay Mapara fa mazava angamba ny règlement intérieur ny Assemblée nationale zay manana valeur de loi fa rehefa manana député anaky 5 anao dia afaka manangana bureau parlementaire ary mba miangavanareo mpanao gazety jery fotony hatrany amin'ny ministère de l'intérieur fa mbola coordonnateur général Andriamatoa maharanty zany dede mandraky ty androany fa mazava tsara ny fitsipika anatiny ao anatiny amin'ny Mapara ao andininy fahavalo amin'ny règlement intérieur zay milaza fa hoe rehefa hanao fiantsoana hanovany birao ny Mapara dia mazava ho azy fa ny coordonnateur général no manao ny fiantsoana dia izay ny coordonnateur général Andriamatoa maharanty zany dede tsy nanao an'izay fiantsoana zay ary ny birao anatin'ny Mapara maromaro satria ny Mapara ny organisation hiatran'le fifidianana fotsiny fa tsy parti politique ny Mapara ao ka zavany resa fa organisation fotsiny hiatran'le fifidianana tam'izany ka eto zay milaza fa ny fanenjehanan'ny Mapara izay nangana groupe parlementaire faharoa sy fahatelo ato anatin'ny parlement dia tsy mitombona aminay fa na dia milazan'izany aza zahay dia ny hasesena tompoteny fa